avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manulcianoni vovó. Ahina nisiny kolikoly avileta manolona ny fahatrarana kokaina ataon'izy be. Io kokaina tratro io izay navoasaringitra olona maro hatramin'ny mpiasa ny fitsarana. Miverin-dalana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety sy maneho hevitra raha fanampena bava ny tanjony OMC tany Sofia manoloan'ilay fitakiana fandraketana ny faneho-kevitra rehetra mandeha amin'ny ano amanjery any an-toerana. Tandindondoza ny sehatra mifandraharana eto amintsika. Lesoka tsy hitam-baolana ny fahatapahan-jiro, ny faratsian-dalana sy ny maro hafa izay vokatry ny tsy fahaiza-mitantam-pitondra fanjakana. Trano lehibe misy rihana roa tao amin'ny fokontany Antanety Antsirabe no maikilany hafa. Ankoatra ny entana vola 4 tapitrisa ariary sy firavaka volamena mitovy amin'izay ihany koa no may hoy ny fanazavana. Nandray fanapahan-kevitra ampitsahatra vonjimaika ny fanampiana ara-tafika sy fitaovam-piadiana ho an'ny Ukraine ny filoha Amerikanina amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo kilasy tongo vavy manasa no ihany koa anaraka ny antsiprian'izay makasika ny trafika na zava-mahadomelona izay mahazo vahana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao no dia anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Ahina ankehitriny ny siny kolikoly avileta manoloana ny afatrarana kokaina ataon'izy be. Io kokaina tratro izay navoasaringitra olona maro toy ny mpandrarava iny, mpitandro ny filaminana, mpiasam-panjakana ambony hatramin'ny mpiasany fitsarana ihany koa. Ka eto Andriatsilavo. Raha mpitsy ny fantatra fa hiakatra fampanoavana ny sasany tamin'ireo natao famitorana ka inao voasaringitra tamin'ilay raharaha fahatratrarana kokaina na rongony mahery vaika ataon'izy be. Ny volana Aogositra 2024 lasa teo. Olona maromaro no natao famitorana izay ahitana mpandraharaha vahiny, mpitandro filaminana, mpiasam-panjakana ambony hatramin'ny mpiasan'ny fitsarana. Raha te hivina, vehivavy misy roa sarona niaraka tamina kokaina milanja 7-10 kilao tamina hotely lehibe iray tao Ambatoloka tamin'izany fotoana. Ireo rongony mahery vaika ireo izay mitetina hatrany amin'ny 7 miliara ariary. Raha ny loharanom-baovao azo, ireo olona roa sarona ireo nanonona anaran'olona maromaro avy ao Nosy ka nanomboka teo ary nitoy hatramin'izao ny fakanambavany ireo olona voatonona. Nandritra ny fanadihadiana ny nafantarana fa tsy ireo 7-10 kilao ireo ihany fa nisy hatrany amin'ny 19 kilao ireo kokaina ireo raha ny loharanom-baovao azo hatrany. Raha tokana angingina ny famitorana natao hatramin'ny volana Aogositra na hatrarana ireo rongony mahery vaika ireo. Somary niazakazaka izany taorian'ny fahatratrarana kokaina 9 kilao saika ahondrana ny Maurice nitapaka ny volana Febroary lasa teo. Olona 7, teratany Mauricianina 3 sy teratany malagasy misa 9 no sarona tamin'izany. Nanomboka teo tefa nisy andra nanao kolikoly ka hanome volabe ny zandary amerenana ny entana tratra sy amotsorana ireo olona voasambotra. Tsy nijanona teo, mbola mitoy ny fanaovana intervention etseroa anesorana ireo olona voasaringitra amin'ny raharaha kokaina mahery vaika io. Raha ny loharanom-baovao azo, misy mpandraharaha matanjaka izay mananjanaka voasaringitra ao anatin'izany niakatra eto Antananarivo renivohitra hitady lalana hamoahana io zanany io. Mety izy karazana fananarotam-pahefana ihany koa amin'ity raharaha ity ka ny fahefananana no entina manindry ireo tompon'andraikitra samihafa mandray an-tanana ny raharaha. Antony mahatonga ny sasany ady mafy olohan-dohany eo anivon'ny commune isisika mafy ka ifeny fitateran'an-dranomasina sy ny sisa. Ny fanontaniana mipetraka ny fahafana manindry sy ny manao raha matahora ve no hitadiavana fahefana ka atao daholo izay azonina fahefana na dia tsy safidy ary tsy ankasitrahan'ny olona aza. Ny fahafana manao afera ve no hidirana amin'izay sehatra efa tsara rindra sy milamina na hitana filaminana sy nitondra soa ho an'ny mpiray-tanindrazana. Raha misy mpitandro filaminana voasaringitra amina raharaha kokaina tahaka itony, izy ve ny fampiarana ny lalàna ka tsy fampiaro na hafenina izay tena vokatry ny fanadihadiana? Andrasana ny mety ho toyiny.
Andrasantsika ny toin'izay fa miverin-dalana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra amin'izao fotoana izao. Raha fanampiana-bava no tanjony teo anivony OMC tany Sofia. Hoy ny anao manjery maro sy ny ilotsera tamin'ity androany ity. Manoloana ilay fitakiana fandraketana na faneho-kevitra mikasika ny faneho-kevitra rehetra mandeha amin'ny anao manjery ao Sofia amin'izao fotoana izao. Ny NRCM izay mandamy ity trango ity nefa mbola tsy natsanga ny fanjakana hatramin'ny androany. Tojony enina tahiry no mitaritra ny atsiprian'izay. Araka ny lalàna, raketina sterizina 3 volana avokoa ny oronan-peo na oronan-tsary ny fandarana amin'ny haino vakijery. Saingy raha entina anakimbonana vava sy ampanginana izay maneho hevitra eto amin'ny firenena no tanjon'ny OMC ao amin'ny faritra Sofia tsy azo ekena, hoy ny ilotsera Observatoire des médias et de la communication à Madagascar. Manoloana ny fanambarana nataon'ny OMC régional ao amin'ny faritra Sofia, manoloana ny fepetra ampiarina amin'ireo haino aman-jery tsy miankina rehefa mandray vahiny. Na eo ihany koa ary nefa ny lalàna misy azokanina ihany koa satria ny tsapana indray dia tsy mitovy ny fampiarana an'io lalàna io. Ataoko hoe mety ohatra mivaingana amin'ilay endresanao teo hoe samyny voaterin'ny lalàna hitazona ny tahiri-kevitra ohatra mandritra amin'ny fotoana voafetra fa maninona ny mety hoe ny orinasangazety sasany no takinan'izay fa ny orinasangazety hafa mety tsy takinan'izay. Tsika moa matetika milaza hoe ilaina ny lalàna mifehan'ny fahazoana misitraka vaovao akalalàna na hoe loa sur l'accès à l'information na ny hoe lalàna mifehan'ny fiarovana ampiarana ny zon'olombelona sy ny sisa fa reny lalàna fe lalàna foana ihany fa lefa ampiarana an'ilay izy hoe amin'ny fomba mitanila ve rehefa inona no ampiarana ny lalàna dia rehefa inona no tsy ampiarana ny lalàna any kokoa angamba no fahitany ilotseran'ilay izy. Ankilany ny folohan'ny olavitry ny mpanao gazety dia nilaza fa ny ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée izay miantoka ny fandrindrana ny haino aman-jery eto Madagasikara no mandamo mahity raharaha ity izay mbola tsy tafatsangana mandraka ankehitriny. Ny OGM izay milaza fa miditra rehefa misy mpanao gazety voatohitohina na voakitika amin'ny asany dia miditra izy ireo. Fa ity tranga ity ilay orinasa gazety mihitsy ny voakasika ka nanairany ny ministeran'ny serasera mba hanangana io sampandraraha io haingana. Ny OGM izy no garant ny éthique sy ny déontologie. Ny OGM dia anisan'ireo mpikambana ao anatin'ilay vovonana miaro sy mavoatra ny sy mivoy ny fahalalahana miteny. Ny OGM dia ao anatin'ilay vovonana ho amin'ny promotion any fahalalahana miteny miaraka amin'ny tetikasa maneho ka sarotiny amin'izay resaka hoe fanitsakitsahana ny zo amin'ny fahalalahana miteny indrindra moa fa ny amin'ny hoe zo amin'ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety fa manentana trano kosa nefa ny mantsika mpanao gazety hoe arao foana ny lalàna ataovy ao anatin'ny professionnalisme foana ny asa izay fantatsika loatra izany. Tsy maintsy andraisan'ireo station tahiry-tsary na tahiry-peo avokoa ireo manao fanambarana na inona fidirana ao amin'ny haino aman-jery na ara-panjakana na mahaleo tena hoy ny tatitry ny OMC anaty fandarana manokana ka misy faneho-kevitra na fanambarana ataon'izy ireo. Raisina ho tompona andraikitra amin'ny zava-mitranga ny eo anivon'ny station raha tsy manao tahiry-peo sy tahiry-tsary ka misy fanambarana voalaza fa mandika lalàna ataon'ireo vahiny. Hitarika hatramin'ny fandraisana fepetra ny tsy fanatanterahana izao fanapahana izao hoy izy ireo. Na misy aza ny lalàna tsy takona fenina ny fitadiavan'ny fanjakana ampangina izay milaza ny marina amin'ny fomba rehetra. La fomba vao hafa vetivety isan'ireo banky sitraka ny amboara ho an'ny taona 2023 any Londres. Ny 13 Mey ho avy zao ny Bread Madagascar. Isan'ny fepetra notakiana tamin'izany ny fahafana manorina ho avy maritra ho an'ny zanak'olombelona sy ny fandraisana anjara amin'ny fanalefahana ny voka-dratsy ateraky ny fiovany ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Ka eto Andriatsilavo. Nivoaka ny fanambarana gazety nataon'ny Global Finance manambara ireo banky sitraky ny Award 2025 ka isan'ny voasafidy sitraka izany tamin'ireo firenena mitotaly 3 maneran-tany ny Bread Madagascar na ny Société Générale teo aloha. Amin'ireo loka misy 20 azo ny faritra Afrika, ny roa amin'ireo no azo ny Bread Madagascar dia ny fahaizana manampy ny fiarahamonina sy ny fahaizana manorina maharitra. Isan'ny fepetra takiany Global Finance azona fankasitrahana ny fananana finiavana anamaivana ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro.
ny fanorenana ho avy maharitra ho an'ny zanak'olombelona. Ankoatr'izay, ny fahaizana manohana ny fiarahamonina, ny fitantanana ireo aloharano-karena, ny mangarahara sy ny fampafantarana, ny fotodrafitrasa sy ny famatiana maharitra ny tsenam-barotra avo misondrotra. Ny asa natao nanomboka ny volana janoary 2024 hatramin'ny volana desambra 2024 no notsirihana ka nahafahana ny sitraka ny loka, izay ho raisina amin'ny fomba ofisialy any Londra ny 17 ny volana May 2024 avy izao. Raha tsy ahivina, manana ny lanjany eo amin'ny sehatry ny fampiasam-bola maneran-tany, ny banky voasafidy isitraka ny loka karakarain'ny Global Finance tahaka izao. Ny Global Finance izay niorina ny taona 7 ary nilomany tao anatin'ny sehatra ara-bola iraisam-pirenena nandritra izay 7 taona izay. Fa mampitombo ny fandaniam-bolam-panjakana ny fanatanterahana ny filakevitra minisitra any amin'ny faritany izay lasa fanaony fitondrana amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitra mpanao politika iray tamin'ity androany ity. Raha ny anantonany vahoaka kokoa no tanjona tsy misy mahavany olana eny fotony ny fepetsany raisina treto raha ny faneho-kevitra trany Rina Dinany ho avy. Any Mahajanga indray no ataony filan-kevitry ny minisitra ny alakamisy enina martsa ho avy izao araka ny fampafantarana avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Azo voalohany efa nisy ny filan-kevitry ny minisitra no tontosaina tany Toamasina talohan'izao. Ambarombeny fa ny anakaiky vahoakatra no tanjon'ny governemanta ka hitondrana ireo vahaolana sy fampandrosoana miainginy fotony. Raha atao jery-totsika ny tany Toamasina volana maromaro aty aoriana tsy misy voavany olana sy fandriampahalemana, ny olana jiro sy ny rano, ny tanànan'ny Toamasina Dibodrano vao avy ny orana hoy ny mba makafaka politika nantenaina Rakotony Rina. Ambany arak'izay ny fanantenana fa hitondra vahaolana ihany koa filan-kevitry ny minisitra ho tanterahana ny Mahajanga io. Pilina ary tsy mazoto amin'ny resaka décentralisation na fitsinjaram-pahefana mihitsy ny rafitra ny présidence zany rehefa manao afetsika toy eo. Hitantsika tsara fa tondraky ny rano Toamasina rehefa misy vorana vao misy tsy voatery cyclone rehefa fotsiny ny olana dia tondraky ny rano ny tanànan'ny Toamasina. Ny tsy fandriam-pahalemana manao Toamasina mbola tsy voavaha ihany, ny tsy fisian'asa ho amin'ny tanora indrindra maro ireo tanora izay teny mitaraina sahiran-tsaina ny amin'ny hoaviny tsy mahita asa, tsy voavaha zany olana izany. Ny fahasahiranana eo amin'ny resaka fahasalamana, sahirana ny olona rehefa miditra hopitaly, tsy voavaha ihany koa zany olana izany. Midika zany fa tsy ilay toerana anaovana ny filan-kevitry ny minisitra ny zava-dehibe fa ilay vahaolana mafonja vahaolana mahary. Notsipihany fa serasera ivelany sy fisesehoana ara-politika no mahamaiky anaovana ny filan-kevitry ny minisitra ny amin'ny faritany, any tena olana fototra tsy voavaha. Ankoatr'izay, mampitombo ny fandaniam-bolam-panjakana ihany koa ity fanaovana filan-kevitry ny minisitra ny amin'ny faritany ity, araka ny navoaka ny Transparency International Initiative Madagasikara, amin'ny tetina valetsy ariary isan'andro ny tambikarama ny Prime Ministre, raha toa dia mihetsy ariary ho an'ny minisitra isaky ny misy diale na fizidiana eto amin'ny firenena. Ny vahaolana roa sy vokatra izany anefa tsy mampiovana inona na inona. Fiovaovan'ny fanjakana mihitsy ilay olana fotony raha aloha tsy maintsy misy fandaniana araka ny hitantsika eny ohatrina ny vola raisina ny ministra sy ny mpikambana ny gouvernemanta rehefa mivoaka misy fandaniana, tsy maintsy misy fandaniana moa rehefa ohatran'izany fa mahaleo tsara ny vidiny sy fantaniana miperaka izany lalanina akany ilay vola vao vaky koa ilay olana. Mazava ho azy fa dépassen'ny problème ny solution izay omen'ny fanjakana satria raha mitenitsika hoe lalam-pirenena zao andeha amin'ny lalam-pirenena zao ve zareo rehefa anatrika ny conseil de ministre sa efa nanao réservation amin'ny avion daholo. Zay zao dia efa teny hoe dépassé nisy. Mbola hitoy amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny andro ny valo martsa, ny fijanonany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny Mahajanga. Maromaro vokatra izany volam-panjakana olany mandritra ireo andro ireo raha ny fanazavana hatrany. Fanontaniana mila vahana avokoa reny nety mpamakafaka ara-politika reny amin'ny anarany mangarahara eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa ankoatra ny fampianarana azona ny diplôma licence sy master, misokatra manomboka ny farany volana martsa ihany koa ny formation certifiante etiny ESMIA. Mizara telo mazava ny sehatra atolotra izy ireo izay raha manokana amina ivitoeram-pampiofanana manokana any Canada sy États-Unis amin'izao fotoana izao. Mirary ny fampiofanana oharina amin'ny kalitaony kanefa mbola misy fihenam-bidy hatramin'ny 500 isan-jato ihany koa amin'izao fanombohany fampiofanana izao. Ndao rahantsika ny fanampanazavana.
raha ny fahalalantsika ny esmiasy ny Beaty University hatramin'izay dia manofana izahay amin'ny diplôme na licence sy master. Fa manomboka amin'ity taona 2024 ity kosa dia nanokatra izahay formation certifiante izay iaranay miasa amina centre de formation corporative anankiroa any Canada sy États-Unis. Ireo centre ireo dia efa manana ny formateur any manokana avy any Canada sy avy any États-Unis. Expertise 100% canadienne no sitrahan'ireo izay hiofana ato aminay ary formateur 100% canadien no midispenser ny formation izay hositrahany ato aminay. Misy karazany telo ny formation atolotray formation certifiante zany moa izy io dia ny fondamentaux de la gestion de projet, ni service à la clientèle ary ny gestion des ressources humaines. Ny mampiavaka ny formation atolotray amin'ny centre maro efa misy eto an-toerana dia ny reconnaissance ny heure de formation proposenay. Izany hoe isaky ny heure de formation iarahan'ny mpianatra aminay dia validen'ny PMI na ny Project Management Institute izay institut de renommée internationale ny heure de formation niarahan'ny mpianatra taminay. Nezahana ireo formation atolotra ireo mba hanaraka ny approche canadienne ahafahan'ireo apprenant inscrit manamafitra ikefa sy ho 100% opérationnel ao aorian'ny formation. Mirary dia mirary ny saran'ny formation atolotray raha ny kalitao sy ny lanjany any ivelany no jerentsika. Izay anefa dia mbola manolotra fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato amin'izao vao manomboka izao. Mariany ataona anefa fa voafetra dia voafetra ny toerana satria 10 ihany no mpianatra ho raisinay ary manomboka ny faran'ny volana marsa izao ny fisokafan'ny fiofanana. Misokatra ho an'ny rehetra fiofanana io zany hoe na ho an'ny mpianatra amina université na ho an'ireo efa miasaka te hanamafitra ikefa na ihany koa ho an'ny orinasa izay te hampiofana an'ireo mpisehatra ao aminy. Ka manasa antsika rehetra anatona ny Esmia aty Mahamasina na ny Beaty University any Toamasina raha toka mila fanazavana fanampiny. Farany mandray anjara ihany koa izahay amin'ny Salon des études internationales ao amin'ny Novotel amin'ny alarobia fahadimy sy ny alakamisy fahaeniny volana marsa ho avy zao ka afaka mamaly ny fanontaniana izay mety mahaliana antsika tsiraidray. Fa toy n'ilay lozam-pifamoivoizana teny Mahamasina tamin'ny Tondasa, voasazy higadra 20 taona tranomaizina sazo miatra sy mandonitra mitetina 3 amin'ny 20 tapitrisa, ilay mpamily fiara fitateram-bahoaka 154 nahafaty tovolahy iray teny Mahamasina ny volana janoary 2024 araka ny didim-pitsarana nivoaka miankina amin'ny toe-java-misy ny fandoavana onitra ary izay didy mivoaka tsy maintsy arahana hony filohan'ny sendika mpitsara tamin'ity androany ity. Entsora soary malala no mitaritra ny antsiprian'izay. 20 taona tranomaizina sazy miantra sy onitra 13 tapitrisa ariary no azon'ilay mpamily fiara fitateram-bahoaka azotra 154 nahafaty tovolahy iray teny Mahamasina ny volana janoary 2024 araky ny didim-pitsarana nivoaka omaly. Manomboka ny fampiarana ny didim-pitsarana rehefa mivoaka ho didy raikitra ny didy iray ka ireo voalaza tsy maintsy taterahina avokoa hoy ny filohan'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara androany raha nanontaniana mikasika ny fampiarana ireny onitra takiny ny fitsarana ireny. Misy zavatra nataon'ilay toriana ny tera-pavoazana taminy mananjo izy angataka onitra ny resaka hoe montant na hoe hatramin'ny ohatrinona ny onitra amina karazana ady mandeha dia iny anjara fitsarana ny mahita an'izany. Rehefa mivoaka ho didy raikitra ny didy anankiray zay le hoe décision définitive na hoe grosso izy no fomba fiteny mahazatra izy zany dia manomboka eo no fampiarana didim-pitsarana zany. Dia izay rehetra voadidy ao anatin'ny didim-pitsarana no tanterahana ny fanatanterahana didy moa iny dia efa misy indray koa ny paikady manokana ho amin'izany. Anisan'ny fandikan-dalàna ny tsy fanarahana ny didim-pitsarana mivoaka sy ny fanoherana izany hoy hatrany ny nambarany. Misy ilay hoe tsy fanatanterahana didim-pitsarana
zay zany azo lazana ihany koa hoe tsy hoe azo lazaina fa isan'ny fandikan-dalàna ny tsy fanatanterahana didi-pitsarana zany a eo amin'ny toejava-misy fifaноlanana nandeha teo anivon'ny fitsarana ka mivoan'izay didi-pitsarana raikitra izay ka raha misy ny fanoherana fanatanterahana an'izay didi-pitsarana izay a dia isan'ny fandikan-dalàna zay dia imo adiny zareo sampy sy toriana indray iny hoe mety misy procédure vaovao misokatra indray zany manoloana ny fitsarana na ady heliko io na ady matio mety isy ny fifanarana sy fifampiresahana na ny alamiabla eo amin'ny mpitory sy ilay olona toriana toy ny fangataham-potoana andohavana ilay ontra izay mijanona ho azy ireo ireriandy ankoatr'izay tsy maintsy manaraka ny paikady araky ny lalàna na ny procédure légale ny fitakena izany araky ny fanazavany hatrany dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendvety ao anaty tokafoy aza misaraka aminay ary tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa ainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. mamerina ny araba hatrany tonga kilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity anokafantsika izay baraingo hatreto ny ahatongavana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo raha tsy manana paikady mazava hiatrehan'ireo olana maro lafo mifandraiky amin'izany ny fitondram-panjakana i Madagasikara izay voasokajy ho isan'ireo firenena manana tambony indrindra ary mitana ny larana farany amin'izay resaka tsy fanjary-tsakafo izay amin'ireo firenena miisa enina mby 70 amin'zato amin'izao fotoana izao tsy ary rasoa ary velo tafiditra anatin'ireo firenena 20 manerana tany izay ahitana tahambony amin'ny tsy fanjary-tsakafo maharitra na midarazoka i Madagasikara ankehitriny atao anatin'ny folo taona mahery mihoatra ny 300 ny tahan'izany tsy fanjary-tsakafo maharitra izany eto amintsika mbola lavitrezaka ary mijana ho nofy hatreto ny fahavitantena ara-tsakafo izay ambety ny resaky ny mpitondra hoy professeur Ratsimbazava Jona manoloana izany tsy lara-pahamehana ary tsy misy paikady mazava mipetraka hatratrarina izany hatramin'izao ny fanazavany aka izao isika mipopopo manafatra vary avy any ivelany izao izao ny olona rehetra tafavoaka dia niasa tsy olana eto amintsika ohatran'ireo firenena raha vavy ireo ohatran'ny atsy Maurice tsy ampitsony ny taniny tsy ny tany ny olana eto Madagasikara ty ary ny tany amemena amin'ny vahiny fotsiny tsy olana zany tsy niponina hiasa koa ny tanora ny atsasan'ny malagasy rehetra tanora tolitoly tsy any koa ny olana tany ianao manana tanora ianao manana inona zany ny mahatonga antsika mbola mahantra ohatran'izao mazava ho azy fa tsy lara-pahamehana dia Madagasikara ve dia tokony hanafatra vary ty le vary safiotra any a Chine dia ho lasa hiakin-doha amin'izany zavatra zany lasa resaka amin'ny be dehibe zany hoe za te hiteny foana ary amafisiko ty tsika tsy tokony hanafatra vary intsony fa vary malagasy eto ny tany mena amin'ny malagasy tompony fa tsy mena amin'ny vahiny dia malagasy zaraina amin'ny malagasy tompo tany ny tany malagasy dia
zay vary vokaritsika eto ampina ny tatsa malagasy io vola be ohatrina vola anafarana vary any velany manino reny volo reny raha anampina ny tatsa malagasy ary efa mahazatra antsika ny fiforonany andro ratsy sy ny rivodoza mandavataona hatram'izao anefa mbola olana sedray ny tantsaha ary tsy mbola voafeny resaka tanimbary sy tanimboly dibo-drano rehefa fotoam-pahavaratra raha tsy laza fa tsy ireo tanimbary manodidina ny 440 hektara izay tondra drano tao Ambohimandry Omaly izay nampitaraina ireo tantsaha anjara ndraikitry ny mpitondra fanjakana ny mitady vahaolana maharitra ialana tanteraka amin'izany hoyatra ny professeur Ratsimazafy Jona. Inona ianao zany le zavatra hoe ianao zany rehefa mpitondra fanjakana miprévoir ny anticiper hoe raha be loatra ny orana amin'ity ahoana zany inona ny tokony ataontsika zao ianao miteny hoe havita tena ara-sakafo satria ianao nieritreritra fa tsy ho dibo-drano ve le tambary maty ny ketsa zao de rehefa tara sady efa tara ny fahatongavany orana tonga indray le orana namono an'le ketsa de inona ny fahavitatena ara-sakafo vita amin'izany ka zany zavatra amve ho an'ny olona eto Madagasikara zay averika tsy zavatra hoe vaovao fefa misy isan-taona na io doro-tanety na io tondra-drano na io tambary dibo-drano firy zany zao ny estimation ny vary vokaritsika indray amin'ity taontika mpitondro zany tompoko efa tokony mieritreritra option A B C D fa tsy hoe rehefa tonga ihany zany le izy de andaotsika anafatra vary any io man solution ko mety misy konga mahita tombontsoa amin'ity fanamvarana vary ty misy mahita tombontsoa amin'io misy ny hoe aleo tsy ho ampy eo i de manafatra tsika de any izy manao business misy zany abetsaka ireo manam-pahaizana sy matianina amin'ny famokarana eto amintsika saingy tsy tohanana ary ailika izy ireny raha mpitondra mitazona ny teny nomeny Andry Rajoelina tokony hita amin'ny asa izany ary mipaika mivantana amin'ny ady vilanin'ny malagasy hatreto aloha mijanona ho isan'ireo fampanantenana tsy tanteraka izany fahavitantena ara-tsakafo izany hoyatra ny mpisehatra. Misy andro ratsy miforona indray any amin'ny ilany avaratra Tsinanana Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ny fampahafantarana nataon'ny voibe famantarana ny toetry ny andro ankilany anjanona valo hatreto ireo namony ainy rahatoka ny tombo ireo trabona vokatry ny fandalovana rivodoza onde araka ny tatitra voaray amin'ny maraina teo tsoditojo ny Rina Tahiry no mitatra ny Antsipriany. Na mbola eo ampiatrehana ny takaitra ny onde aza isika efa misy tangoron-drahoana raha masakaiky sady ao avaratra Tsinanana ny Madagasikara tangoron-drahoana vinavinaina ivadika andro ratsy ny zoma ho avy izao araka ny fampahafantarana nomeny ny foibe famantarana ny toetry ny andro raha ny fanazavana voaray tamin'ny 4 ora tolakandro teo tombanana ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny faran'ny herinandro any ho an'ny ilany avaratra Tsinanana ny nosy mety hatratra 50 hatramin'ny 100 mm ny tahan'ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora ny zoma 7 marsa 520 hatramin'ny alahady 7 marsa 520 mety arana izany habetsahan'ny rotsakorana izany ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjoro ireo faritra ireo izay nahazo fampitandremana amin'ny loko maitso araka ny fampahafantarana nomeny avy eo anivony foibe famantarana ny toetrandro tamin'ny 4 ora tolakandro teo ihany raha ny tatitra ofisialy mikasika ny fandalovana ilay rivodoza onde ny marina teo tamin'ny 4 ora sy sasany mijanona ho valo ireo namony ainy mitotaly 7,707 alina ireo traboina mitsinjara amina tokatrano 7,707 sy 4 alina misatrany amin'ny 20 sy 2 sy 4 alina kosa ireo nafindra toerana avy amina tokatrano misa 2 sy 505 makasika ny fahasimbana misa 970 sy 5 sy 1 alina ireo trano tondra-drano 920 sy 220 ireo nahitana fahasimbana ary 770 sy 1 alina ireo tranondrava mitotala 220 ireo efitrano fianarana nahitana fahasimbana 220 no simba tafo ary 220 ireo simba tanteraka mitotalo 220 sy 4 hektara kosa ny tanimbary tondra-drano raha hitatitra ofisialy tamin'ny 3 ora sy sasany io atrany. Mikasika izay fandalovany rivodoza izay hatrany mbola miainao anaty takaitra navela ny rivodoza fahidation de amponina amina toerana ivo Toliara hatramin'izao maro ny tanàna dobo-drano izay miteraka tsy fahasalamana ho an'ny ankamaroan'ny mponina ankehitriny bonhomme Elise Toliara. Fofona maimbo rano maloto tongotra fenobay tsy fahafahana manohy ny velon'ny tena andavanandro ireo no fijalinana iainan'ny mponina amin'ireo toerana dobo-drano eto Toliara vokatry ny orany kija noho ny fandalovany rivodoza ny fanesy tato amin'ny faritra atsimo andrefana tsy afa-manoatra nefa ny ankamaroan'ireo traboina noho ny fahasahiranana mahazo azy ireo. Ty problème voalohany rano toy aty zao misy jabely aroa misy jabely vonteraka betibety aby ireo ambalika roa misy fahasambana nefa atao koa fiala amin'ny rano toy
na hatramin'ity tombonay fa maro bibibiby mihinahina azy fa simba fa bay avao rano fa maloto fa maimbo fa tsy hita ty hatao miaraka amin'ty ty raha maloto bakero iaby militsy anaty trano loto i rano toy fa mihara mainty maimbo fa tsy misy ahina zahay nja matory haly fa sempotsy io ty ataty tombo iaby ba iaby asia fobary toa karotsaky ba asia foba ka mba tolio arao la zahay mpitondra fanjakana fa mijaly mafy na ty hanohany tsy hita iaby fidinana ifotony sy fanesorana ireo rano mihandrona ary ny fanindrahana fanafody ireo dobodrano no vahaolana andrandray ny rotraboina raha ny fitarainana zahay nanezao ty rahahany ay sosoaka pakaraiky jusque hariva fijalana tsy raha tsy tantany zahay jabely tsy mahavy amizay minazy agny ka mangataka ma areo zahay mba ho tarihy areo rano fa mijaly zahay mantsagno toyato mba mila fagnampyagny ka zahay fa ty valy ay miasa fi tsy mahita jala mba mangataky le zahay amty raha mahazo anay ty le président lahy na ty hanohany tsy misy ka laha mba mizara fanampy zao mba ataova anatiny le zahay mba ataovanisany fa mamatsy sy hanohany na tena hanano to andeha karataky tsy hita ty karatasa fe rano toy manodidina tana misy anay toy feno azy aby mba asio moto pompe lahy haninto rano aminay ato retoy lahy fa mijaly zahay vahaolana maharitra araka izany no andrasany rotraboina fa tsy vonjy tavanandro andrasan'izy ireo ihany koa amin'ny fandalovany filoha rajoelina atitoliara izao ny fandraisana andraikitra manoloana ny fisiany rano mihandrona amin'ireo trano fonenan'izy ireo fa zazalahy ray no latsaka tao anaty dobo tany Morondava omaly tokony tamin'ny 3 ora tolakandro rehefa nataony fikarohana razana hafa indray no tazana izay efa potika tanteraka mitony fikarohan'ilay zazalahy hatramin'izao raha ny fampitambavao avy any antoerana ialana tsiny ho an'izay mety ho tohina amin'ny sary eo anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Chris Morandavino tsy hita nanomboka omaly tamin'ny 3 ora tolakandro ny zazalahy iray tao Morondava izay voalaza fa latsaka tanaty dobo mitantarany zava-misy ny reniny izy io ny ala teto taminay teto omaly atoandro tamin'ny 3 nandianandro dia rehefa izy nandro agny hitany namandreo fa namandreo nijotso zany handro koa dia Antonio fa niakatsy antety fa holy araky ny eritseritsy zany dia lafa teo amizay nanomboky tsy hita zany hoe fa niakatsy nodiny Antonio zay antany Antonio ia fa nandeha nodiny zahay nijotsona agnaty rano fa i fa nody dia nanomboky teo zany tsy nahita azy omaly atoandro tamin'ny 3 nanomboka nikaroka noho izany ny fokon'olona tao an-tanàna niditra tao anatin'ny rano hitady io zazalahy io razana hafa indray anefa no hita tao dia voatery zay nandeha nitady an'le rano nanjoany raha teny nijery zay ny rano razana hafa ro hitanay fa tsy le olo dia nipinatanay dia nandesinay zay zany mieritseritsy hoe le zazany kinaranay zany ro ny hitanay iny dia lafa avy aloha ao zay amin'ny ray aman-dreniny jinery le zaza tsy izy kanefa le raha fa olo hafa dia nentina amin'ny hôpitaly aty amin'ny Anamahora zany dia natao aty amin'ny orga tiky dia aty amin'ny orga zany nisy nareo zanak'olo baka androvakely mbola eny amin'ny dobatra amin'izao ireo fokon'olona sy ny miaramila mikaroka ilay zazalahy tsy hita ao anatin'izay tranga mpiaramonina izay trano lehibe misy rihana roa tao amin'ny fokotany an-tanety mandany resaka tsirabe no maikila ny ainga tao amin'ny rihana faharoa ny afo ka nihitatra tamin'ireo efitrano maro tany ambany raha ny loharanom-baovao ankoatr'ireo entana vola 4 tapitrisa ariary tsy firavaka volamena mitetina 4 tapitrisa ariary ihany koa no may raha ny fanazavana andrindrina randre miarosokolo an-tsirabe ny tranganahitra matsoravina teto amin'ny fokotany an-tanety mandany resaka atao anatin'ny commune ambony vohitra Tsirabe androany talata fa 4 volana martsa 2024 tokony tamin'ny 10 ora maraina teo eo trano lehibe iray izay ahitana rihana roa ary mpanofa-trano maromaro no akila avokoa ny entana rehetra tao amin'ny rihana voalohany sy ny rihana faharoa fa ny tao ambany rihana kosa no mba nisy entana vitsivitsy avitra somatsara raha aloha ranom-bavao azo tetỳ an-toerana dia enga tao amin'ny rihana faharoa izay misy ny tompotrano ny fiandohan'ny afo ka nihitatra tamin'ireo efitrano maromaro taty ambany-rihana tsy nisy azo ndraisy nitsony ireo entana tao amin'ny rihana faharoa sy ny rihana voalohany raha nambarany ity rem-pianakaviana izay mpanofa-trano
tao amin'ity trano ity. Nitrangan'le loza zany za mipetrapetraka eo tokotany dia le ankizy laha le mpanampy koa mampiro trano dia niteny izy hoe mba pio kely izy ny compteur fa misy zavatra mamaimbo raikina be eo ambony ao dia amin'izay zany vao eritreritra hoe ndana pio ny compteur matsy an'le ankizy teto tokotany efa misy setroka midonaka be eo kaiky varavarakely eo ambony eo dia farany any anatiny an'le olona tery dia hoe misy numéro-na pompier ve dia misy ozy izy dia natsono ny pompier dia naka sifleny ajo vonjeo vetivetika le lelanafo ny lelaka be may aby ny entana tao ambony tsisy niraisina tsony fa ny ena zany mba tafavoaka ny frigidaire dia ny écran plat dia le subwoofer zay ny tafavoakanay fa na ny kodorona ny fandrinana ny armoire na ny body fotsy na ny akanjoko na ny firavaka koa na le vola tao anaty armoire may aby dia iny vatakely iny sisa no mba avitrako tao zany hoe mba tsipazo fa sisa zay may aby tsisy niraisina tsony na lamba na inona i mamanay eo amin'ny ampovoany dia zay eo farany ambany ny anahy aloha ny tao ambany tafavoaka daholo fa ny anazy tao ampovoany no may tena tsy fantatra mihitsy fa zay sy tonga dia le setroka fotsiny hitanay dia zay dia ny lelanafo be le ao ambadika miasa le any amin'ny ambadika fa zay no mipetraka tanàna tsisy fa vao nahita n'le setroka zay dia tonga dia efa mibatana daholo ny zazakely. Ny fiara-mita amin'ny fokon'olona tetỳ atoerana sy ny fiarabe mpamonjy vonany komuna ambonivohitra Tsirabe ary ny faritra vakina karatra no nafahana ny feny afo izay naharitra ora iray mahery teo eo raha ny fanadadiana trano dia tsy nisy ny ainana fohy va may tao amin'ny efitrano iray tao amin'ny riana voalohany vola mitetina 4 tapitrisa ariary miampy firavaka tetina 4 tapitrisa ariary ihany koa ary tsy nisy azo ndraisiny intsony ireo entana rehetra tao tokantrano raha ny fanazavana trano. Vola aloha zany vola io vao nalako maly satria misy tany nijereko zay dia efa tonga tao le olona amin'le tany zany hoe ndao tsika hanao taratasy dia ohatran'ny varim-bariana teo satria miandry an'le olona le vavolombelona dia le vola 4 tapitrisa le vola tao anaty armoire rojo indray zany napetrako tao anatina boaty dia tia kosa saika napetrako tao fa ohatra nisy zatra naningaingana hoe anaovo dia farany nanaovako tety akotra zany dia mba anaovako aloha ty fa saika niaraka perta tao aby zany le firavaka fa eo valerana ataoko hoe 12 tapitrisa eo ny entana fotsiny dia miaraka amin'ny lela vola 4 tapitrisa dia 9 tapitrisa eo zany totaliny isorana ny olona fa tena 2 minitra ny olona dia nanampy na tonga ny entana hitafavoaka reo le mba nisy tafavoaka kely reo tsy ny raviravin-tanana le olona ary ny fanampy tokoa satria rehefa nandeha sifle dia 2 minitra ny olona dia vory dia isorana be tabe amin'ny fokon'olona koa zany zay aloha. Araka izany dia fianakaviana maromaro no trabona tanteraka mahakasika ity aitrano izay niseho na maizana trano lehibe iray izay ahitana riana roa teto amin'ny fokotany an-tanety mandandresaka atao anatin'ny komuna ambonivohitra Antsirabe ity. Avy any Antsirabe dia hiazo Antoamasina vetivetitsika lasibatry ny tsatokantsy ataon'ireo olon-dratsy ireo mbo ampivoaka ny trano vao maraina ny Toamasina amin'izao fotoana izao mpianatra mpiasa ary mpanao fanatanjahantena vao maraina nitondra fahaisana raha ny tao anatiny tapabolan'izay ary nisy tamin'ireo niarambona no niala mihitsy ny ratsan-tanany araka ny fanadihadiana entiny Erinora Zafimanana. Ny sesisy tato ato ny trangana tsatokantsy ataon'ireo olon-dratsy mpanao fanendahana eny an-dalana lasibatra amin'izany ireo izay tsy maintsy miala trano vao maraina toy ny mpianatra na io andeha hikotrana na andeha hamonjy sekoly vao maraina io ihany koa ireo izay hamonjy fiasana ity ramatokely ity hamonjy fiasana miditra amin'ny Erinora maraina ka tsy maintsy miala ny trano fonenany adiny iray mialoha teo mpiandrasana ny fiara fitaterana ny tena no nifanehatra tamin'ilay olon-dratsy ankoatra ny ratra izay nahazo azy lasan'ireo olon-dratsy ny kitapo misy ny vary masaka sy ny akanjo isoloana rehefa avy miasa andeha hiasa angala bus amin'ny 4 chemin mangala bus amin'ny 4 chemin amin'ny 5 sy fefany dia amin'ny 5 zany miala ny rano amin'ny 5 mahery folo take ngamany ay tonga alolohan'ny divaisoa dia nisy nandrava nyfanena taminazy izy tsy hitanay hoe nipoitra avy takaiza fa efa izy tafara nisotogna an'le saka dia nisotogna saka izy dia nitodika hafa veriko hoe olona misangisangy dia izy zany tsy tonga dia le saka nalainy fa tonga dia nitapitapahany tafarako tao fo ny saka igny isaka igny amin'izay tsy tapaka dia izy navoany ty afara ty alongany dia ozy ny bebeko hoe azosoy akagny saka igny dia nazosiko moka le saka dia efa tonga aketo saka igny dia tsy haiko ngamizita ke na tsy hidigniny tonga dia nifirainy koa tiky dia zany le natapaka ny tagnako ty aka le anko be ty tonga dia tapaka tiky niala mihitsy ty fa daro kelikely tambany takaty fogna ny tagnanazy fa tsy tonga dia latsaka zany izy fa mbola nitanan'le daro nijerigna dia misy nasigna vy agnatiny mba mampitoy an'le taolagna satria izy efa tapaka saka igny dia misy vary masaka agnatiny vary masaka tsisy ro dia vola 100 dia chargeur dia sorte sy slipo dia kazaka ambony fa telefonako tagnaty saka fa latsaky
latsaka tategna andalagna telefôna dia azoko fogna telefôna. Nisy ihany koa nitranga izay nampihitsana ny ankibe tanana ankavia any Silverio izay narahana tsatokantsy misa 4 be izao. Ilay tovolahy 17 taona andeha hikotrana vao maraina tokony tamin'ny 10 ora teo anoloany ny tranombarotra Divaisoa Morarano. Nikasany aka ny finday teny ampelantanany ity tovolahy ity moa ilay olon-dratsy fa saingy nandamoka. Ny asabotsy alina teo tovovavy iray hafa ihany koa no lasibatry ny tsatokantsy teo amin'ny sandriny. Rehefa nifanena tamin'ny andianjatovo nikasa aka ny finday teny ampelantanany fa saingy nandamoka ihany koa. Androany vao maraina tovolahy mpianatra miofanao mpitsabo mpanampy amonjy ny fianarana asa eny amin'ny CHU Analakninina no nifanena tamin'ny Jolay miisa 3. Tsy nanampo moa ity ranamana ity fa avy dia nosavian'ireo Jolay no sady vao ambana basy vao tsatokantsy ihany koa teo amin'ny elamosiny lasan'ireo olon-dratsy ny kitapo sy ny fitaovam-pianarana tao anatiny. Nano paramedy dia niany amin'izay stagenay voalohany amin'ny hôpital B dia amin'ny hôpital B amin'izay miromboka amin'ny enina sasany dia niboaka amin'izay zanandraigna amin'ny 10 andeha iromboka amin'ny enina sasany amin'ny hôpital B dia zay vao niboaka teto tonga devant izy fa hitako misy olo 3 avy tary dia vao avy izy ry zaho tsy nafantatra hoe olon-dratsy olo ty fô toko hoe olo magnano diany tsotra fô andro fanahy fa amin'ny 10 mbola zary 3 fogna le avy hitako avy tagny dia nanday fogna zany roso dia ombarimy bassin kato amin'izay dia niarote izy dia vao niarote to dia fa naolagna anjary tagnananahy fa dia izy ko naolonjary tagnananahy sy tomoko mafy niazakazaka ny lefa avy tagny dia zay omba te roso amin'ny vodimanga io dia sy tomonjary amin'izay le sakambabinako dia sy tomonjary niaraka amin'igny zay dia nivoky tagnarabe tary trankanjary dia izy ko ohatranjary te amin'izay dia natondro n'le raka lahy hoe basy izy ty fa zay mihetsika anao dia rombako ny takapiny le basy zakeny dia latsaky le basy dia zay niodogna avy tagny amin'izay avy nanakapi le basy dia nitsindrominy le raka lahy tombokiso amin'izay dia le sakatambabinako lasana dia za amin'izay voaratra dia zare lasa nandeha tanatin'ny saka zao le mombamomba jiaby andeha indesina agnano agnano stage teny de stage kapa le indesina magnano stage dia zay vao stylo 4 couleur cahier mety marivorivo angamba fa le izy somary regniko marary agnatiny fogna ia mbola afaka nandeha jusqu'à teto zao dia zay vao tonga teto marobe raha nandeha dia fanagna amin'izay za samy tsy nisy zavatra lafo vidy no lasan'ireo Jolay tamin'ireo olona voatsatokantsy maromaro ireo saingy niatra amanaina avokoa samy mbola manaraka fitsaboana avokoa moa izy rehetra ireo hatramin'izao. Tsy ny Toamasina ihany saika manerina nosy ty trangana tsy fandriam-palemanty amin'izao fotoan'izao ka mila andraisana fepetra aingana dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anaty maresaka iraisam-pirenena vetivety nandray fanapahan-kevitra ampitsahatra vonjamaika ny fanampiana aratafika sy fitaovam-piadiana ho an'ny Ukraine ny filoha Amerikanina miandry ny dingana ho ataon'ny Kiev mifanindran-dalana amin'izao ny tenany toy ny firosona amin'ny fampitsarana ny ady hiverena ny firenena rotonta ao anatin'ny filaminana ezaka ny fitondrana Amerikanina sy ny fitonino zao ny fanazavana ary andrandraina fa anarak'izay ihany koa ireo firenena voakasika ho an'ny tombotsoany rehetra. Ankoatr'izay androso tamin'ny fampiaran'ireo abasietra ho an'ireo vokatra ivelany Etazonia ihany koa filohan'ny pirenena Amerikanina alla mifaranatreto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha mipitsondray ary tomboky lasy tombo vavy veloma tompoko. Elmondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Mi Vabo avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.